Ufanomanana ny 15 taona ny orenany kosa dia manomana fety ho an'ny mpifankaty ny sampana tanora kristianina eo anivon'ny FJKM Ambatofotsy Avaradrano. Ndao rahantsika ary ny antsipriny izay etsika karakaraina izy ireo izay. Ankalaza ny 15 taona ny orenany ny sampana tanora kristianina avy eo amin'ny FJKM Ambatofotsy Avaradrano amin'ny taona ho avy 2024. Efa miomana sady amin'izany fankalazana izany ry zareo amin'izao fotoana izao. Isan'ny tsangabato ny fankalazana izany 15 taona izany moa ny amoahana rakira amin'ny alalan'ny kapila mangirana. Misy ary ny fetin'ny mpifankaty izay karakarain'izy ireo amin'ny alahady 17 febroary izao. Ny sampana tanora kristianina avy eo amin'ny FJKM Ambatofotsy Avaradrano dia mikarakara sakafon'ny mpifankaty atao amin'ny Eldorado amin'ny 17 volana febroary ho avy izao 17 février amin'ny 12 ora sasany. Dia sakafo mifankaty izy io afanainy ny orkestra korana mozika efa fantatritsika tsara na ho anao mpakafy korana mozika aza tongava fa afinaritra io fety io, miavaka io fety io misy fifanitsanana kely eo amin'ny samy mpifankaty dia mandraparivo ny andro tsika hiaraka ankalaza izay fety mifankaty izay 17 février ny fotoanantsika amin'ny 12 ora sasany. Isan'ny antony izao etsika izao ihany koa ny fanomanan'izy ireo ny fanatrehana ny fionambe nasionaly ny STK FJKM izay atao any Toliara amin'ny volana septambra. Ao amin'ny Eldorado izany fetin'ny mpifankaty ho an'ny olona rehetra tsy ankanavaka izay karakarain'ny STK avy eo amin'ny FJKM Ambatofotsy Avaradrano izany ny alahady 17 febroary izao.